Tompokila sy tompokivavy. Toy ny isataona dia mankalaza ny andro iraisam-pirenena ho an'ny toetrandro isika ny 13 Marsa izay manamarika ny 13 Marsa 2017 nanangana ny fikambanana iraisam-pirenena misahana ny toetrandro na ny OMM. Amin'ity taona 2022 ity no sofidian'ny fikambanana iraisam-pirenena misahana ny toetrandro manokana ny lohahevitra hoe fampitandremana Mialoha sy fandraisana fepetra haingana ny fampahalalam-baovao mikasika ny toetry ny andro sy ny rano ary ny toe-tany ho fisorohana ny loza. Nosafidianina manokana ity lohahevitra ity ho fanamafisana sy ny masarobidy ny fampahalalam-baovao mikasika ny toetry ny andro sy ny rano ary ny toe-tany ho fisorohana ny loza. Lara-pahamehan'ny Ministeran'ny Fitaterana sy ny famantarana ny Toetrandro amin'ity alalan'ny foibe famantarana ny Toetrandro ity na ny météo Madagascar, ny fiarovana ny ain'ny olona sy ny fananany ary ny farim-pivelomana manoloana ny irotranga mahery vaky ara-toetrandro ary ara-toetry ny rano isan'andro ary mandavataona izany. Vokatry ny fiovan'ny toetrandro dia lasa mateti-piavy sy miamahery vaika tokoa ireo tranga ara-toetrandro amin'ny faritra maro manerana amin'ny tany. Ho an'ny Madagascar manokana dia miavaka tokoa ity taona 2022 ity satria rivo-doza miisa 5 no namely antsika tato anatin'ny 3 volana monja dia ny janoary hatramin'ny marsa 2022. No tamin'ireo dia natratra ny tanjaka ny rivo-doza mahery vaika batsiray sy amin'ity. Vokany natratra 400 ny isan'ny olona maty ary manodidina ny 7,5 alina rehefa tsetry ny araboina tato amin'ny 3 volana voalohany taona 2022 teto Madagascar. Matsiaro manokana ireo namony havana, rava-fananana ary ny aram-boina tamin'ireny loza voajanahary ireny izahay amin'izao andro iraisam-pirenena ho an'ny toetrandro sao. Ankoatr'izany, mbola mitondra fiantraikany mafy ny haitany amin'ny faritra atsimon'i Madagascar tahaka ny tsy fanjary-tsakafo. Nanao izay faraherin'ny tokoa ny Ministeran'ny Fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro amin'ny alalan'ny météo Madagascar tamin'ny fampitandrema mahakasika ireny loza voajanahary ireny. Na dia mbola vao nananontanina fotsiny ireo nosy rahavavy azy i batsiray ohatra dia efa namoaka ny filazana manokana mahakasika ny toetrandro sy ny filazana manokana mikasika ny rivo-doza izahay. Tahaka izany koa ny fahamoahana filazana fampitandremana mahakasika ny hamafin'ny rivotra, ny fahabetsahany hotsakorana ary ny ahavon'ny alon-drano mba fisorohana ny loza. Nafahandreo sehatra misahana ny loza sy ny tandin'ny loza toy ny BNRGC izay miara-miasa akaiky amin'ny météo Madagascar nandray ny fanapahan-kevitra Mialoha sy haingana ireo vaovao toetry ny andro ireny tahaka ny famantarana Mialoha ireo ponina sy ny fanomanana Mialoha ny toerana asiana azy ireo, ny fametrahana Mialoha ireo fitaovam-pamonjena sy ny fanafody ary ny sakafo. Fanamby lehibe apetraky ny Ministeran'ny Fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro araka izany ny fampitandremana Mialoha mba ahafahana mandray fepetra haingana ho fisorohana sy ho fampihenana ny voka-dratsin'ny loza mifandraika amin'ny toetrandro. Atratrarana izany fanamby izany ny safidy ny hanavao ny fomba fampitam-baovao amin'ny alalan'ny teknôlôjia numerika sy moderna ny météo Madagascar. Fifaliana ho anay araka izany ny mampahafantatra antsika ny famoahana amin'ny fomba ofisialy ny tranokala vaovao sy ny application mobile météo Madagascar anio 13 Marsa 2022. Tsindro-bokotra iray monja dia efa ampelantananareo ny vaovao sy ny fampitandremana rehetra mahakasika ny toetrandro. Izany no tanteraka dia noho ny fiaraha-miasa tamin'ny tetikasa Prada vatsiny ny gouvernemanta Allemagne vola. Etonany tenako dia manantitra ny fisaorana sy ny fankatelemana ho an'ny tetikasa Prada sy ny gouvernemanta Allemand tamin'ny fanampiana sy ny fanohanana ka nafahana nanatsara sy nanavao ny fomba fampitam-baovao mikasika ny toetrandro sy ny fisorohana ny loza sy fiarovana ny ain'olona sy ny fananany eto Madagasikara. Mankasitraka tompokila
Mankatelina